Ny ambasadran'ny Joshua sy Adia no mandroso tokantrantsika ary mamerina ny fiarabanantsika rehetra ato tokantrano samy hotahiny Joshua daholo. Fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Joshua izay toriany sy Adia izay vao tonga any amin'ny Joshua. Satria fehezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika hamonjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitan'ny Joshua mihitsy ny dada zany, efa miezaka mafy ny ambasadran'ny Joshua sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra, efa miara-miasa miara-miady mafy hampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao. Ho hitan'izao tontolo izao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafotana, ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahay izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra sy Adia ambasadran'ny Joshua tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Joshua toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa maninona moa zany ny hoe tsy maintsy atao batisa ny Joshua ato amin'ny sy Adia? Satria sy Adia no maninona moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy maninona tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy Adia no vao mety. Satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy. Zay ny lalàna zany. Raha vakitsika ato amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay ny itondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io, fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao, fa misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io mba hetsika reny manosary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsina teo Galatiana 3:7 andehan'ny fitanareo no natao batisa Joshua. Ka ny dika teny mety hoe na izy izy natao batisa ho an'ny zay voaositra, satria ilay voaositra moa dika ilay Kristy io. Na izy nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra. Zay mety tsara izay. Zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za, ary ny soratra masina avy any amin'ny Joshua ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao ka iza ilay voaositra ny arahanao, raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesus no nanaovanao batisa, zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus, dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesus ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao. Zay ny lalàna zay. Tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany. Ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany io novinoviny. Dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao. Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandrana didy folo. Tsy izy ny dikan'izay. Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voamay nampanota anao. Tsy izy ny dikan'izay. Satria fa haintsika tsara fa ilay didy folo dia tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauritiana sy ny tsy haiko intsony. Tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Ka raha vao ny hafa firenena mitandrina didy folo dia fa lasa nitandrana didy folo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay. Zany hoe batisa nampitandrana didy folo anao satria ilay Jesosy ny tomponao dia mampitandrana didy folo. Zany hoe dia voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny ela, satria hita amin'ny akanjonao ilay didy folo ka rehefa maty anao dia io ny hitan'ny Joshua voalohany indrindra dia ho atsipiny any amin'ny ela anao, ho any amin'ny farihy amin'ny rehetra sy ny solo farany hafaranao. Izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fanahinao dia manatolo anao ny ambasadran'ny Joshua sy Adia, satria ny ambasadran'ny Joshua sy Adia no efa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary
tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrina didi folo zany na eo hoe mindana miaraka am'zany jesosy zany na jésus na jizasy fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny eosoa fa rehefa miaraka amin'ny eosoa anao de afaka mifahotana raha tsy manota intsony aro madio mandrak'izay ianareo ka ianareo zay nataobatsy atao amin'ny jesosy io mihitsy zany na nataobatsy atao amin'ny rafitra didi folo io mihitsy zany de tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany itsonynareo mandrak'izay tsy ho voavony zany tsony ianareo mandrak'izay ary tena mahitsy be zany teny zany oatsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany de manambara mihitsiny fa zay rehetra nataobatsy atao am'zany rafitra didi folo zany taon'io didi folo io ka nitandrana didi folo sy ny lalàna ny mose dia avy hatrany ny valiny de mitafy an'io nioditra ny ray manontolo io vatanao io zany de mitafy an'io hoe ianao de miaraka amin'ny didi folo sy lalàna mose zay zatra falazain'andriamanitra fa tsy azonao atao de ianao zatra de mitsangana ho mpiady amin'andriamanitra my vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'andriamanitra my vatany ianao satria mandika an'la lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara ianao mba tsy ahatongavanao any zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny eosoa zay toriny ziadia satria ziadia reo ny manalanao amin'io didi folo io ary tsy mahazo mitandrana io tsony anao satria efa nampianariko lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy eosoa nampitandrana didi folo mihitsy niverenatsika kely le teny fa io eosoa io mihitsy ny ara de mahafantatra mihitsy ny fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna mose ary tsy azo anysorana donc vakitsika ny tenin'andriamanitra ary vakitsika am'izay le teny satria mbola miditsy am'le didi folo tsika de venatsika miditsy am'le hoe io jesosy io tena tsy maintsy vononao koa io vo mety vononao ambatisa ty amin'ny eosoa zay toriny ziadia satria ny fampianarany ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra de zay hoe tsy mahazo mitandrana didi folo tsony fa miala tao ary atao batisa mandravany io mihitsy ianao satria ny ravany eosoa teo amin'ny azy fijalina io fa nomeko anao ny antony ary manaraka ny eosoa ianao rehefa aveo fa tsy manaraka ny jesosy tsony na jésus na jizasa fa manaraka ny eosoa zay am'izay no arahanao zao de atao batisa atao amin'ny eosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao vovonjena zany ka hovakitsika am'izay ny ten'andriamanitra nambarany eosoa am'le hoe tsy maintsy matiotoko fadimy tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra ray azy Matthieu 5:18 vakitsika aminarany eosoa efa nazavaiko daholo moa tony Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa de entaniko etra de ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy de mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara am'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na de litira ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampina ny teny de aza ny sorana ny teny tsy ho foana zany io teny io de otoany miatoko faefatra andin'ny faharo ty zany le tsy ho foana ozy eosoa hoe tsy misy ho foana reo lalànareo na litera ray na tendrotsondra ray aza zao ry izy aza ampinareo ny teny zay ndidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada iava zany de aza nampina de aza ny sorana fa tandreo ny didiny avaandriamanitra reo zay ndidiko anareo tandreo le didin'andriamanitra nytandriama zay nandodianareo ka inona zay teny zay de zao le teny voasoratra ao hoe natokana hoany tsy azo entina ty Madagasikara ny didy folo sy lalàna mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Chine tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Danemark tsy azo entina ny Islande tsy azo entina ny Finlande tsy azo entina ny Espagne sy ny mahasamihafa be dia be tsy azo entina makany zao ny voalazany ten'andriamanitra mantsy araka ny Deutéronomie 9:1 zao le voalazany ten'andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie 9:1 ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avaandriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay alenareo holovainy io zany le tsy azo ovainy io teny io ary tsy azo anampiny io teny io hoe zao didy zao
dia ampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avandriamanitra ampianarina sy arahina sady ampianarina zany izy io aroarana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy a na ho arahana amin'io teny io a de mazava be any amin'ny tany zay ho alehanareo olovany ho alehan'ny zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely a olovany a de Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany Israel izy am'izao tsika miteny zao izany hoe ao Israel irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy tena voarara lalàna tsy azo entina ty Amerika voarara lalàna tsy azo entina ty France voarara lalàna tsy azo entina any Angleterre voarara lalàna tsy azo entina any amin'ny Arabo zay tsy azo mihitsy tandremana am'izany toerana zany fa voarara lalàna zany lalàna hoe tsy azonareo atao no mitandrina an'io nefa ny jereo nareo nitandrana daholo de zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo de nandika lalàna nefa de rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a tamin'io didy folo io ianareo de mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mose zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany a de miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanoty ianao mandrakizay satria nandika lalàna mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna ary le mpanoty efa nampianarantsika foana fa hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany de tade makany amin'ny elo d'office raha vao maty na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao de le mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo a na inona grady na inona klasiny a miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo ary zay lay hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy ato ambony tany afa-tsy tokana rery ihany de zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Ahosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy mazava zany fa efa madio izy matongotonda zao teny zao fa ianareo rehetrarehetra de efa manoto daholo ka ianareo mifanao batisa any io a de mifanao batisa amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina ny batisa ny fanaovanareo de poizina ho aminareo saminareo ihany zay no tonga ny hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao na pastery ianao na mopera anao na mpitondra fivavahany ianao na kardinaly ianao na inona fiantsonanao de antsonanao anatona ny ziady rehefa teo vonjena rehefa zay na tonga hoe miala my contrana devoly fa devoly nke nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky hovonona devoly tsony mazava be io sary io ane ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge io de ahoana moa zany idirana ao anatin'io Exodus 9:10 faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 10 ino nge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna Mose de mbola hotandremanao ihany le izy Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5 ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nolazana hoe mitandrana nyty didy folo sy lalàna Mose ty ireo no asena mitandrana an'io tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina voarara ny lalàna mihitsy mazava be ngy teny io zany tsy misy hoe araky ny eritreritry soratra masina miara mahitsitsika miara mijeritsika miara mamantatritsika fa tsy koa hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te andehandeha fotsiny zay ny maro fa ny tenany ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena de ny manalanao mitondra rafitra itony satria mamono ireo zavatra ireo satria olazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany izay de amin'ny 9:5 ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo zay
firenena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ity zany a zay nylazay ny fanatokana ho an'ny Israeliana rehetra sy ny taranak'i Jakoba dia ny didy folo sy lalàna Mose. Tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io. Ka izany teny izany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io. Ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io. Porofon'izany a ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io. Satria efa miraikitra mihoditra eo ka raha vao maty ianao a mandeha ny fitsarana dia vao mandeha ny fitsarana dia ianao no hita eo hoe iova mitandrana didy fosy lalàna Mose ianao a mipetaka eo amin'ny hoditra anao. Dia trany dia mazava mpandika lalàna dia tsy maintsy makany amin'ny ela anao ka efa mazava lalàna hoe ary dia sy eo le tena mpandika lalàna zay ho levony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna ao tsy peny amin'ny elo ny dikan'izay ne. Tesaliana faharoa toko faharoa andiny valo sy ny fahafolo. Zao vakitsika aloha le ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 147 19-20. Ny antony zao fampianarana zao zany dia hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'ny Jesosy na Jesoa ianao Jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vao maty ianao dia any amin'ny elo. Ka tena mifaliry mba amin'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay. Ny faly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra. Ianao tsara mizay mikasika le didy fosy lalàna Mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto hoe any amin'ny Israelianina ihany izy amin'ny zanataranak'i Jakoba no amin'ny Jakoba no nambarany amin'ny ty teny ity amin'ny andininy faharoapolo. Tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy. Zany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ny eny. Tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mose. Na nina nefa ianao zay mahita an'asy mandreana io na eny didy fosy lalàna Mose. Io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e. Nefa nireny teny reny le hoe tsy azo anapinana tsy azo anesorana dia namafisina tao amin'ny Salamo. Hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena. Tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany. Fa io dia hoe nomena poiziny ianao ny tevolona ndefa anio a ka izay no mahatonga ny ziady any mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manetry tena. Maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur. Ny fanavy any aminay dia mitovy daholo eo vonjena ary io fanahy io no vonjeny ziady a. Za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao vonjeko zao a ary metezo vonjena amin'izay fa jereo ty loza manano tanina mahazo aminareo ty e. Jereo ty loza manano tanina mahazo aminareo ty. Ny fivavahana rehetra zao teneniko zao dia zay Andriamanitra indray tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo. Ary ny mpanota makany amin'ny elo dia jereo le Andriamanitra ny tomponareo. Fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io Andriamanitra marina io e. Tsy misy. Zao Andriamanitra marina ampianarako anareo zao hoe Yahveh dada malalako a ary Yahosoa zoky malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana. Zao samy toriny marina aminareo. Dia metraka fahantainareo na hoe ahoana ary ny mamarina anao sy mampadio anao. Ho avy eo tsika. Ho avy eo tsika. Araka lalàna zay omena. Fa alohantsika hijerina hoe tsy maintsy miala amin'ilay Jesosy koa anao. Ilay Jesosy Jesoa na Jesus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny. Tsy nafaka anao tamin'ny fahotana iny. Mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany. Ka hiditsika amin'ilay hoe zava-doza nampianarin'ny ilay Andriamanitra tsy izy ianareo ilay Jesosy Jesoa iny a na Jesus jizasy satria nampanotanareo izy. Zao ny lalàna. Zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Yahosoa ao amin'ny Jaona. Zay le tena izy Yahosoa le tena izy. Mbola ampianariko antsika moa zany natonga ny hoe anaran'ny Yahosoa atria nisy nametraka fanonteny ihany koa zany. Dia zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina antsika fa arao foana fampianarana. Rehefa resy lahatra dia miantso amin'izay manao batisa ary ziady ahy fa miantso ny rehetrarehetra resy lahatra. Fa io raha vao tsy atao batisa nareo dia vereny amin'ny elo. Indrindra fenareo zao teny zao niaza mba maty amin'izay nareo. Fa raha nareo maty amin'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo. Dia aza miteny hoe zay tsy matahotra elo. Raha tsy matahotra elo anao a dia aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mpanao fanafody rehefa misy problème.
fa matoa mbola mitady andraina anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny jaona toko fa 5:17 ovakitsika amin'ny anarany Hosoa jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitania Hosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Hosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa nyjereo nampianarin'ilay Jesosy anareo na Jésus anareo na Jesus anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona hoany satria hony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lena ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonoana olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ery hoe nonge avakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo e ary ny dada Iava de nyteny mihitsy ny eo Matio a toko fa 5:7-8 zafady Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lantilanitra nefa n'lay Jesosy na Jesosy Jésus Jesus ry mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matio 5:48 koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lantilanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany ambony tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany daotsika aloha jerikely le teny hoe tanteraka zay motsikaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada Iava de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy mihitsy nyle tanteraka zany araka ny bokyny aiza mo izy iny dao jerevatsika kely hoe kiariko akely an'izay aloha Philippiens 3:15 ny jerevatsika vetrany jerentsika le izy ary fahitatsika le izy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka ny dikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indray nge izy io hoe Philippiens 3:15 ho vakitsika amin'ny anarany Hosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsary hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ndika eto amin'ny Hosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany a fanoerana an'Andriamanitra dona nge ataonareo e zay no tonga nam'ny teny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge hoaka ho any amin'ny elo e satria misy mihitsy le parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombela hatram'izay tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo devoly daholo zany niaraka taminareo hatram'izay mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Hosoa Hosoa le tena izy de zao tory ny ziady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dikan'izany hoe miala aminy tony zatra tsy matanteraka anao tony toy ny Andriamanitra mampanota anao tony zao vakitsika zany zatra nataony io zanak'Andriamanitra io avetsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona toko 9 tsy ndrina fanondroany le teny hoe namafisy ny Hosoa indronga io teny hoe aza manota intsony io e nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jesus Jesus sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manota foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana de zany matonga azy miteny an'io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona toko 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraika 10 ary rehefa nitraka Hosoa de hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny
de tsy nisy nanameloko anao va ary izy tsy misy tomboko de hoy Yahosoa de le vehivavy mantsy eto tratra nijangatsanga de hoe misy manameloko anao ve de hoy izy le vehivavy tsisy tsony tomboko de hoy Yahosoa taminy za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao taoko ngeza be mihitsiny de aza manota intsony io izy io mpivoanitsara io soatra ary am'izao sisa izao de aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany de didina am'izay hoe aza manota intsony zay le tena Andriamanitra marina zay lay Andriamanitra tena marina de namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha Andriamanitra mahafantatra fa olombelo ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitatsika mihitsiny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po ve izy nitikany zany nge vakitsika ny teny Andriamanitra hoe apokalipsia toko fa 2 nge vakitsika kely teny Andriamanitra ty Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo vakitsika hoe 2 apokalipsia 22 lasaloha vakiko kely ato azafady raha olona 22 manisy zay apokalipsia 22:15 ely izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tadavasy Yahosoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tianainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy Andriamanitra ve zany be famindram-po am'zany hevitra zany any ivelany aloha izy ny alika koona ny fanao miditsy lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredyredy ny mpitondra fivavahany zany etiny amonona anao aza mety miditra am'zany fa tena maty am'zany ianao raha vaketsika koa ny apokalipsia 21:15 apokalipsia 21:15 mijerevantsika ndre mandeha zay le zay 21:27 azafady 21:27 apokalipsia 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay any zanak'ondry ihany zay any Yahosoa ihany ny dikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Yahosoa Yahosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazo miditra any amin'ny lanitry ny lanitra satria manino le tompotrano any nge dada Iavay io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterano renareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao de tsy mahazo makany ka izy ny tompotranoka tsy azo nanaovana betizy zany na belo hoe hiditra any ianao ote ianao aza olombelona kely io kiantanao belo be hoe hitsy hoe aza za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa ndeho any ianao de arao lalàna tompotrano ohatra hoan'ny filoha-pirenena anao de tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay anao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay anao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay de tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoha-pirenena hitanao am'zany hoe misy etape be de be vao tonga any amin'ny filoha-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nga venao fa mandeha ho azy io filoha-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao ngeke hoe fa zany Andriamanitra zany angaminao mety maty zany mety miala am'izay fahefany ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty de tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manaranao any ziady zay mitory ny Yahosoa de anaraka ny Yahosoa ianao dikan'izay hoentiko makany aminy zay le hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Yahosoa zay toriny ziady vo afaka satria be de be rehefa pisoloky le anarany hoe Yahosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any amin'ny Google de fa feno zany anarany Yahosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo va nefa ny soratra masina ny Yahosoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Yahosoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra tsara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny atsararananany
ary zany ny qualitény tsy mety manaiky zavatra ratsy izy. de ndao raha jereva atsika ny tenyandriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany. Jaona voalohany a toko fahatelo a andininy fahadimy sy ny faheniny zay fa namafisina fa tena tsy manotany eo amin'ny Josoa. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny faheniny. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Zay le lalàna zay. Zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Josoa ary tsy misy ota intsony ao aminy. Jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny Jezasinareo nampanota anareo de eritreritra avy nareo fa voavonjy ny dikany zao amandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty amin'izany ianao fa aza miditra amin'izany verenay ely ianao tena izy manatona ny Josoa andao tao abatesa amin'ny Josoa am'izay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao andininy faheniny fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony a fa izay rehetra manota de tsy nahita azy na mahalala anazy. Mahitsy be zany teny zany. Ny olona mpanota de tsy mahita an'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy. Iza zany io fantatranao io. Ianao zay milaza fa mpanota hatramin'izay tsy hoe konema ianao andro avo miteny zay koa tsy mpanota de mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanota anao zany. Fa nrehetrarehetra mandeha ranontany de mahafantatra fa rehefa mivavaka amin'izany Jesosy zany a na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy a de tsy maintsy mpanota daholo. Porofony zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra maneran'ny lalakalianareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba teo afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto ziady ahy tonga eto ziady ahy zandry ny Josoa amonjy anareo. Io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny Josoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy. Ka eto zay ianao de didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatramin'izay nge nampanotanao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota. Jereo nge ny tenin'Andriamanitra no andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo jerentsika nge ty mba dinondireo rehetra nge teny any tokantrano dinio nge ty teny ty ary izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramy voalohany mba jerevo amin'izany mba dinio mihitsy ny izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina de avy any amin'ny devoly daholo reo de tsy mahatonga saina avy anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany. Ny devoly nge zany ny dadanao de tsy mba mieritreritra avy anao hoe ho asoroko ny tenako amin'izany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao iny vao mainao mamaly foana tsy misy an'izany rangahy tsisy mivaky loha amin'izany rangahy ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha amin'izany hevitra zany. Ianao nge zany le devoly ary tokony mailao aminao daholo manodidina anao satria ianao zany efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly de ianao nefa tsy tia asorona amin'izany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny. Raha ianao tokony teny tena hiala amin'izany de vao miara teny ianao mihitsy manindry tsy mivaky loha amin'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny no midika fa tena tianao ny devoly zay ny proof fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa ziady tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny Josoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaiza ne zany hevitra zany de hoaiza renao raha manao an'io devoly nge ny faly be amin'ny ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona ne izy mpamon'olona ne ny devoly no nge vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahavalo de mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io Jaona toko fahavalo andininy fahatelo amby efapolo 43-44 ndo nge vakitsika teny ty ianao tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo ianao nge modomeny voly fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko
satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo. Io zao ianao ireo tsy mahay mihaino ny teny, ty mihitsy ny ianao ty. Ka ianao mba mieritreretra hoe izao ve ny teny mandeha dia mbola tsy tonga saina ianao. Hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny iny, ty ny valiny. Zao le izy, ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo, ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Zany ve le teny dia tsy mbo tonga saina ianao. Hoe ianao ndraiky zany ka zanaka devoly de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana, de tsy mety miala afaratsiny ianao, de mbola tsy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina. De zao jerenge ao amin'ny andiny am'izay, ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha. Misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikany io, ary tsy nitoetra tamin'ny mariny satria tsy misy marina aminy. De volom-pamonanao ve nipetrahanao, moto tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo, ho atsipony any amin'ny elo raha tsy matiny mbola velona, ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao mba tsy ho tonga any amin'ny lantilanta mihitsy anao, satria zahatra tsy tiany ianao makany. De ampahorina anao ataony manota oatra anazy ianao, de mbola tsy tonga saina ve. Mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanoto anao io, za tena miteny mihitsy mba avonjeo reto le fanahy, teny ianao zay maheno anahy io efa miara-miasa daholo zao ny lantilanty eto ho amba hamonjena anao io anareo ny ampitan-dranomasina any. Tena mba aza manamafo aza manamafo sainy efa no ny miezaka ny ziady ambassadeur anao soady, nefa miezaka ataoko direct ataodolo ny émission any, afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet. Zao za zao hitanareo direct amin'ny internet, afaka mandaraka nareo. Mandeha direct koa ny français, am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao. Mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao. Langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo. Mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha. Zany rehetrarehetra zany angery olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy. Efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur anao soa tena monjy ny olombelona, tena miezaka, anjaranao koa mba miezaka anao. Mba miezaka anao hoe avoty le fananao, aza manaiky vonoiny devoly tsony amin'ny fanaovana ratsy io anao. Fa possible mihitsy ny miala amin'ny ratsy, vavolombelona zany ny tenako voalohany. Ary ny zanak'Andriamanitra ato amin'ity fanjakana tia zay efa misy eo amin'ny 1000 arivo eo zay hoe ty Madagasikara zany reo. Anjaranareo ny ampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay, satria farana ny tantarany fampidirana olona, fampidirana nisan'ny famenona nisan'ny jentilisa, ho ampidirana koa nareo hafa firenena, maiza miditra nareo. Miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe mialanareo am' Jesosy ary ny batisanareo nefany de batisany araka tamin'ny Jesosy Jesoa sy Jesus Jésus. De mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' Jesosy ianao, na Jésus na Jesus dia Jésus zany. De zao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io Andriamanitra tsy izy mpampanotanao io. De tsy afaka eo mihitsy ianao noviny raha vakintsika ny bokiny Jaona zafady Galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa variana amin'ny teny de Galatiana 3:27 averiko am'izay le izy. Galatiana 3:27 vakitsika amin'ny aran'ny Yehosoa. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Yehosoa de mitafy an'i Yehosoa, satria ilay vohositra zany Yehosoa ny anarany, zay le tena izy. Fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao de Jesosy zany ny tafianao, lay Jesosy mpampanotanao. Ka rehefa resy laty anao fa nampanotanao i Jesosy io de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa, satria maninona raha vao natao batisa tamin'i Jesosy ianao de mitafy an'i Jesosy ianao hatramin'ny farany, tsy mety miano fitafiana io. Ny any tokony anafanana io de any amin'ny batisa manatona an'i Yehosoa indray, ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny Yehosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony. Zay vao tena afaka amin'ny fahotana ianao. Atria be deaibe ny Yehosoa ny fa izao mampanota olo reny tsy afaka amin'ny fahotana, mbola mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra, zay mampandainga sy pisoloky anazy. Mivandravandra be le diditeo hoe natokana ho any zanak'Israely ny didifolo, efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo, efa mpanota ianao zay. Ka samy mieritreritra mandinika daholo tsikerehetra zay mandre indrindra fa ianareo hafa firenena. Tsy ndriko am'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'Andriamanitra. Tena mamonje tena soratra masina io
raha mitodika any amin'ny arabo manokana dia izao ny teny manaky ny tenin'ny Mose eo anareo ao anatin'ny soratra anareo any amin'ny bokinareo any dia misy soratra mihitsiny ao hoe manaiky any Mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'Andriamanitra teo hoe Yahosoa io ary zany Yahosoa zany zao toy izy ady azy hoe afaka amin'ny fahotana tsy manoteny intsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao noho zany mba hahatonga le fitafianao ho tafahala atao le hoe ianao mitandrina didifolo esorina le didifolo zany ho mitenanao io ary hoe esorina le Jesosy amin'ny tenanao io na Jesus Jisasy Jesoa de tsy maintsy atao batisy ianao zay vao afaka amin'ny fahotanao zay vao afaka teo io Jesosy Jesoa io satria any vao afaka io ndao vaketsika eny ao bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 4 asan'ny apôstôly 22:16 vaketsika inaran'ny Yahosoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 dia metraka fahantenana hoe ianao nga momba olona efa madio no mahatonga anao mba miteny an'izao tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy zany ny atao hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka amin'izany Andriamanitra tena marina zany asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana mitsoa ny anarany ary aoka atao batisa ary aoka ho atao batisy ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony zay zao ny didy ho anao zany didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony tsy araka amin'ny Jesosy na Jesoa io na Jezus na Jisasy io didiny ianao tsy hipetraka amin'ireo intsony tsy araka amin'ireo intsony fa manaona mitsangana mientsoa ny anarany antsoe am'izay anarany Yahosoa fa io le mitondra ny famelan-keliko anao ary io le manafaka anao amin'ny fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe raha vao tsy antsonao zany anarany Yahosoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao raha vao tsy antsonao zany anarany Yahosoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao de ozy le olo hoe io tsy important zany azotsona zany anarana fa rehefa mino dia ampy aza manao an'izany fisailana zany tsy voatsindry ny soatra masina mihitsy jerevantsika iny mino ny Yahosoa dia vonjeny ianao sy ny ankononao jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny mba tsy ho sahirantsika amin'le teny ao vakitsika tsara izy asan'ny apôstôly toko 1:10 andininy fa ao amin'ny andininy fa 30 vakitsika asan'ny apôstôly toko fa 1:20 dia andininy fa 30 zay ny fakikotsika teo manomboka andiny fa 30 mandemoka andiny fa 30 ary rehefa nentiny voaka izy roalahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao zay zany efa antaniana ianao koa zao mametaka an'izany fantaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany teny zany dia inona no ataoko dia hoy izy roalahy minoa ny Yahosoa tompo tsy maintsy mino anao zany dia le inona Yahosoa le inona satria io le mahafaka amin'ny fahotana dinona ny toyny dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao io zany ny azaonao famonjena io Yahosoa io le mahatonga anao tsy manota io Yahosoa io satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy ota ho aminy zay tonga ao aminy zany dia tsy mahay manota intsony ary matoa mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy zay fotsiny valin'izay ka rehefa mbola tsy tonga ao aminy ianao no miteny hoe tsy mpanota ianao dia mpandainga ianao fa rehefa tonga ao amin'ny Yahosoa kosa ianao dia miteny hoe za tsy mpanota intsony satria tena afaka amin'ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao noho izany ny teny meko antsika etra androany manatona ny Yahosoa dia andao tao batisa amin'izay fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty ianao any amin'ny hely foana satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo hita eo zany
mpanaradian'i Jesosy, hita eo zany Jesosy no tompoinao, hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao, mba tonga zany ho afaka daholo a, mba ho voasasa, mba ho voadiro anao de miala daholo zany a, tsy maintsy atao batisa anao, manatona ny eziady ah, zao hitanao zao no to hoe ziady ah, ty hitanao ty ny tenako ty, zao no to hoe ambassadeur-ny Jesosy ziady ah, mitondra ny teny famonjena, lay tena famonjena ho anao, ary tadibio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo, hitanao reo ah, fa reo nampanotanao foana, fa ziady ah mitarika anao tsy anota intsony, tsy mitovy zany zay, reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'ireo, reo mpampanota olo reo, toy zany hoe ianao avy aiza, hitantsika eo zany fa mbola tsy mety tam'izany tonotsika, ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny, fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo. Zao fotsiny, reo mpitondra fivavana reo nge nampanotanao foana ary nitory Andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny elo, raha tonga kosa na nitory Andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompon'ity soratra masiny ity, satria zay nitenenina de nampianariko anareo daholo a, iza zany ny ambassadeur-ny Jesosy ziady ah, ianao mamaria azy, fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo ah, de lay nampanota anareo foana koa nitoriko, tahaka nataon'izy rehetra hatram'izay, fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo ah, de nio hoe iza zany tsara, de nio zay, fa zao fotsiny teny meko anareo, matoa za afaka manadio anareo a, zay efa nadio hatramin'ny voalohany. Vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3, Jaona 15:3, vakitsika amin'ny anaran'i Jehosoa, efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo, ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Jehosoa zany a, de trandria madio automatique izy rehefa mitondra n'io teny io, ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambassadeur-ny Jesosy zay. Efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zatra nytoliko ary nanenjika daholo ny olona, saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno ny marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany, anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina, tonga ny famonjenanao a maiza mibebaka, maiza manaton'Andriamanitra zany, zay moa zany ny teny a mazahata anareo zany satria zany Jesosy zany no tena famelan-keloko aminareo a, de manatona azy am'izay, zany no tena mpamela heloko zany a, ary mpanafaka amin'ny fahotana, asan'ny apôstôly disy a asan'ny apôstôly 7:12 andiny valo amby telopolo ny vaketsika, asan'ny apôstôly 15:38 zany vaketsika vetivetiky aminarany Jesosy hoe zany ange ny tena famelan-keloko aminareo, fa lay nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navita an'izany, vao miary nareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao a, miala tao dika zay. Asan'ny apôstôly 15:38 a, de mihetsoa ny Jesosy am'izay manomboka androany a, de vonjeny ianao, tena fitiavany zany, aza rina le fitiavany. Asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady indrindra, 13:38 asan'ny apôstôly a, diso kely toko sy andiny meko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay zao ry zao, ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keloko aminareo, ary efa nitoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy, sady hafa keloko ianao no tsy mahay manota intsony, inona zao no mbola insalasalanao, manatona ny Jesosy am'izay ianao. Zay fa de miraha sotsika eo tain'ny Jesosy amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay a, ataontsika hariva afaka aza. Sotra betsaka dadamahala iavana ny amin'ny teninao, hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao, ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverina ho any aminao. Ny tanjona am'izao teny zao dadamahala iavao, de ny olona hitodika ho any aminao, ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Jesosy zay nahafoy ny ainy, nandatsaka ny rany ho fanavotana an'ilay fanazy efa hovonjena hiverina ho any aminao, dadamahala iava ho any aminao Jesosy. Taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona, satria nampianariko azy teto ny fahamarehana, nasehoko azy teto ny fahamarehana, nasehoko azy teto fa ny anaranao tena marina, ary netsony ny Hebreo anao da reo jiosy reo tany aloha tany de iaiava, ary zay anarana zay no nitondra ny famonjena,
satria rehefa notonoana ianarana hoe Yahosoa dia tena afaka amin'ny fahotana tokoa izay niaraka taminy ary tena tsy nainanota intsony. Saotra betsaka dada malay avao voninahitra anao mandrakizay dia mamalia vavaka mamalia antso anao voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Yahosoa anao samy vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia mirahasoantsika rehetra samy teny Yahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka an'izay veloma tompoko.